tontolo politika ndray kosa dia nitoy tamin'ity androandroany ity ny fitsarana ny disadisa tao anatin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolosaina no tanterahana ny faran'ny volana jolay lasa teo nanamarika ity androandroany ity ary ny fitsarana ny fitarainana avy amin'ny candidat atao amin'ny commune Tanjombato sy Ambohimangakely. Tsy manaiky ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolosaina izay notontosaina ny faha 1 Jolay 2024 ary mitsaka ny famerenana izany ny vondron'ny lisitry ny candidat mpifaninana atao amin'ny commune ambanivohitra Ambohimangakely. Betsaka ny tsy lavorary nandritra ny fifidianana hoy ny lisitra candidat faha 5 amin'ny 10 misy tao amin'ny commune Ambohimangakely. Antony izay nitondran'izy ireo ny raharaha teo anivon'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana ary nitoriana ny lisitry ny candidat HVM tao amin'ny commune Ambohimangakely. Tsy fahalavorariana ny fifidianana ny tena ambain'ainy ny fitoriana izay napetraky ny collectif des candidats ao anatin'izany ny tsy fisina numéro anatina bulletin unique izay ampiasain'ny olona tsy ahafahana manam-piofo izany sy micontrôler rehefa avy eo hoe aiza marina ny bulletin unique nampiasaina ato anatin'ny zao anisan'izany ihany ny fisina olona nanao t-shirt HVM ao anatiny mpifidianana anankiray ary nandatsabato izay nikeniny président bureau de vote santionany izany izay rehetrarehetra tenen'izay mbola maro izy. Ho an'ny commune Tanjombato kosa dia ny lisitry ny Tiako Madagasikara no torian'ny lisitra candidat fahavalo mpifaninana taminy. Ny tena toriana ety zany dia ny lista team zany satria ny anomalie be da be izay nitsanga tamin'ny 31 juillet iny dia ny raha andretsana hita Tanjombato zany no tena songanana manokana. Ny zavatra nitsanga teny zany dia ny sefitany nanao ny ataony mamo mampiasa ny vady aman-janany zany hoe ny team rehetrarehetra zany no tao anatin'io bureau de vote nanerana amin'ny fokotany 5 ka raha ohatran'izany dia tsy manaiky an'izany ny voka ny Tanjombato. Manaraka izany teo amin'ny ny teo amin'ny fifidianana ihany mbola ho resantsika dia ny olona rehetra nasorona ny anarany satria ireo olona candidat anakivalo reny manana ny olona nanoana azy nasorona tao anaty lista zany ny anaran'ireo tany amin'ny lista mera izay tazomin'ny chef-tany raha 51% no nivato azy ny rajonarana tiana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena zara fa nisy 0,3 zany dia nakaiza daholo ireo olona nanoana ny filoham-pirenena tamin'izany dia zay zany tena mampalahelo zany zavatra zany satria tsy ara-dalàna ny fifidianana fikarakarana fifidianana dia ny Tanjombato iny. Ankoatran'ny teny Ambohimangakely sy Tanjombato nisy olana ihany koa araka ny nambaran'ny candidat Ranevson ny tao amin'ny commune ambanivohitra Andranomely Ankazobe. Ny olana tao aloha fandehanana amin'ny fifidianana da lazaina zotra tsara ihany fa nisy fokotany roa zany izay hita hoe nanaova an'izareo somary kolikoly ihany ny amin'ny candidat zay famono tamin'ny team zany dia za zany candidat ny team dia hita betrany zany fa tamin'ny faratomboka zareo namono olona dia namon'omby dia tao nisy dinan'ny fanomezana sy ny fizarana vola dia tao amin'ny fokotany nampanikely zany zao hita ohatra hoe tsy navelany asa ny délégué anay satria nova amin'ny fanaparitahana bola be loatra dia eokatiny trano fisainana ny raha matovadin'ny candidat any HVM no mipetraka mena maso azy ny olona nefa tahaka zao zany ny fahazam-balana isan'ny délégué anay ara-dalàna tsara mihitsy fa tsy misena atao osika fa lazaina fa tsy miasa zany zao fahazam-tarana azy bosiny hatrany amin'ny PDS zao dia zay zany zavatra tena azo lazaina ampalahelo anay dia eokatiny trano fisainana io raha matoa no mipetraka avadin'ny candidat ny HVM ary mena maso azy mivahoaka dia tsy afatana loatra fa dia tsy maintsy mitsikina ny neutre malajanona telo numéro 1 any team. Raha ny tena izy iny zany dia nitarika teo amin'ny sady miotra 5 azy fa mifototany telo zany nandresy. Mbola itoy ny fitsarana an-draharaha tamin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolosaina eny amin'ny tribunal misahana ny ady amin'ny fanjakana faritany Antananarivo.